La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, ilay tsirony fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartUp. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartUp. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit. manolotra anao ny vaovao. Tontolo andro feno sambarana. Na dia efa namoahany HCD ho fanitsinany andalana sasany sy notsipahany solomavamboaka azy ilay lalàna momba ny Z2S dia mbola anaovany gouvernement amboletra ambandalovina olanina eny amin'ny anteny merapirenena hatrany. Manomboka ny fandiniana ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana solomavamboaka eny anivon'ny anteny merapirenena. Isan'ireo miteraka adihevitra ihany koa ny andinin-dalàna vitsivitsy ao amin'ny volavolan-dalàna eo. Nahazo famatsim-bola mitentina 12 tapitrisa ariary isaky ny commune avy amin'ny banky iraisam-pirenena ampiasaina ao anatin'ny efa-taona ny fanjakana malagasy. Mampanahy ny mpanara-baovao ny fasahin'ny mpamady vola iraisam-pirenena miditra amin'ny fanampiana sy famatsim-bola amin'izao 10 volana mialohan'ny fifidianana izao. Fitantanam-bola mpanjangana mbola sarotra ny isin'ny fifandanjana eo amin'ny vola miditra sy vola mivoaka amin'ny fanjakana raha nambarany mpahay toe-karena iray Antony ambany tany fandoava-ketra. Marisaka iraisam-pirenena manomboka androan'ny fifidianana izay maharitra 3 andro hifidianana ny filoha hitatana ny Egypte. Tsy misy intsony surprise andrasana ho an'ny mpifidy amin'ny fifidianana io. Nadininao arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manoka ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovao Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsiranana sy TNTV Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao dia mbola anaovan'ny gouvernement amboletra ny ambandalovana olanina eny amin'ny anteny merapirenena hatrany ilay lalàna momba ny Z2S na dia efa namoahany HCD ho fanitsina sy efa nitsipahany solomavambahoaka azy Andrarson. Raha ny vaovao voaray avy amin'ireo solomavambahoaka ny vorona napaka ny lahadinika tamin'ny zoma fahatelo amby 20 martsa alina lasa teo dia noesorin'izy ireo tsy ho isan'ireo volavolan-dalàna hodinihana amin'ity fivoriana tsy ara-potoana fahatelon'ity ny lalàna laharana 7.4 tsipika 320 momba ny Z2S nefa dia mbola tafiditra ao anatin'ny lahadinika ihany izany raha ny hita ao anatin'ny site web ny anteny merapirenena. Inona loatra ary no mahatonga ny gouvernement hanao amboletra apiditra ity lalàna momba ny Z2S ity ao anatin'ny lahadiniky ny fivoriana rehetra na ara-potoana na tsy ara-potoan'ireo solomavambahoaka hoy ny mpanara-baovao. Sao efa misy fifanarahana efa vita sonia ary tany ambadika tany hoany no mahatonga izao amboletra izao satria efa fantapoko fanta-pirenena fa efa namoahan'ny fisarana avy momba ny lalam-panorenana didy ho fanitsiana ny andalana sasany sy efa notsipahan'ny solomavambahoaka ary efa nanaovan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena fanamariana goavana ilay lalàna momba ny Z2S na ny zone économique spéciale. Dia mbola anaovan'ny gouvernement amboletra ampandalovina olanina eny amin'ny anteny merapirenena io hatrany. Manomboka ny fandiniana ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana solomavamboaka eny anivon'ny anteny merapirenena isan'ny miteraka adihevitra ihany koa ny andinin-dalàna vitsivitsy ao amin'ny volavolan-dalàna io. Lili Rabata.
Mitohy hatrany ny fandiniana ny volavolan-dalam-pifidianana le fandiniana sy laniny parlemanta ankehitriny. Isan'ny manaitra ny filazana ao amin'ny 2020 ao amin'ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana solombavam-bahoaka ny mikasika ny fepetra takiana amin'ireo maniry ny rotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka. Tsy maintsy mpikambana anaty antoko politika raha tolotra antoko politika io na vondrana politika mitsangana ara-dalàna na tohanan'ny olom-boafidy folo mpikambana amin'ny filan-kevitra kominaly na filan-kevitra munisipaly na ihany koa ben'ny tanàna ny kandida ho solombavam-bahoaka iray. Manome tombon-dahandro kandida rotsaky ny antoko io fomba fanao io ary ahamatyana ny fanaovana politika ihany koa raha ny fandiniana. Miaina ihany koa ankilan'izay ireo kandida maleo tena miroso amin'ny fifidianana izay isan'ny maro mivadibadika palitao rehefa ny anivony antenimiera. Manohy tohana ny zony olom-pirenena tsirairay andray anjara amin'ny asam-bahoaka nefa io fepetra iray io raha ny hefitry ny mpanara-baovao ihany koa. Mety ho lasa fitadiavam-bola ho an'ny olom-boafidy ihany koa ny fiahiana kandida iray izay tsy manana antoko politika vao maika handoto ny fanaovana politika raha io tranga io. Nahazo famatsim-bola mitentina 12 tapitrisa ariary isaky ny commune avy amin'ny banky iraisam-pirenena ampiasaina ao anatin'ny efataona ny fanjakana malagasy mampanahy ny mpanara-baovao ny fasahin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena miditra amin'ny fanampiana sy famatsim-bola amin'izao 10 volana mialohan'ny fifidianana izao. Lilira Bedatra. Lanonam-be no nandraisan'ny fanjakana malagasy ny famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny amin'ny tetikasa projet d'appui à la performance du secteur public umaraina io izay tetikasa fanatsarana ny fahombiazana ny fitantanan-dra-panjakana. Mitentina 70 tapitrisa dolara ny total ny famatsim-bola amin'ny tetikasa io ho an'ny taona 17 hatramin'ny 20 ny apahany amin'ny famatsim-bola io 12 tapitrisa dolara anampiana ny fampiasam-bola eny anivon'ny commune amin'ny alalan'ny fond de développement local ho an'ny efataona manaraka. 12 tapitrisa ariary no azon'ny commune tsirairay amin'ny famatsim-bola io. Mampametra-panontaniana nefa ny ahafahana manara-maso ny fampiasana ireo teti-bola ireo amin'izao 10 volana mialohan'ny fifidianana izao. Mazava fa iova ny fitantanana ny firenena nahoana. Ho azo antoka viaraka izany ny fampiasana ireo vola ireo amin'ny fotodrafitra asa-pampandrosoana araka ny lazana azy aty am-piandohana marina. Manana ny andraikiny ihany koa ireo mpamatsy vola vahiny ireo amin'ny fizotra ny fikarakarana ny fifidianana misy eto amin'ny firenena noho izy ireo mitondra fanampiana amin'izany. Miantso amin'ny fahamalinana amin'izany ohatra ny antoko malagasy miara-miainga tahaka ny lahatsoratra navoaka an-gazety tamin'ity androany ity ny tokony ahamalina ny mpamatsy vola amin'ny fizotriny izay fifidianana ho tanterahana eto. Eto anefa mitohy hatrany ny fanomezana famatsim-bola ataon'ny banky iraisam-pirenena raha toa ka misy ireo mpamatsy vola tahaka ny Allemand izay nisafidy ny ampiantona izany aloha amin'izao fikarakarana ny fifidianana izao. Resaka vola izay hatrany dia mitondra fanazavana amin'ny filazana tamin'ny Ana Manjery sy gazety tamin'ny herinandro lasa iny fa tsy mandeha amin'ny tokony izy ny fitantanana ny CLD any amin'ny distrikany Bidoga Atsimo ny solombavam-bahoaka voafidy tany antoerana koko Erso Faniniandrarso. Nivoaka an-gazety sy Ana Manjery tamin'ny herinandro lasa iny fa tsy fantatr'ireo mponina ho Midongy Atsimo amin'izao fotoana izao ny tena nampiasaina marina ny famatsim-bola CLD taona 2017 avy amin'ny fanjakana. Mitaky ny tamberina andraikitra avy amin'ireo solon-tena mpanjakana araka izany ireo mponina ny antoerana. Ankoatra izay, tsy misy ny asa fampandrosoana ny tanàna ny antoerana ary mbola mipetraka ho olana ny aratsian'ny lalana. Manoloana izany dia nitondra fanazavana ny solombavam-bahoaka voafidy tany antoerana Koko Erso. Araka ny vaovao ahely mikasika ny fanaratsiana na mikasika CLD. Dia voatery ahy eto miresaka aminareo raha ny CLD tompoko dia mandeha procédure normale io. Mandalo PRMP io mandalo contrôle financier ary ny contrôle financier aza fa nandefa azy io tamin'ny radio hoe vita ny Midongy 2017 ary koa misy rebo koa io ary misy trésor koa io ka za eto ady milaza aminareo fa sala mifanosora-potaky ny anahy fotsiny no ataon'izy ireo na tsy fitiavana anahy angamba satria raha ny CLD Midongy Atsimo dia mandeha procédure normale ary efa tonga andoly na mibaky ary manao tetezana soma fa tonga andoly zavy rehetra na ny moto na ny bisikileta efa andoly.
nanara ohatra ny taraina amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ihany koa ity solombavam-bahoaka ity amin'ny tsy fisian'ny mpitsabo any amin'ny distrikany Midongy Atsimo. Nalagna aby dokotera aminay eo dia tena mampalahelo mivoaka aminay eo. Aka mba miangavy anareo satria iaho moa fantanana andeha tamin'ny ministre avao aminazy io dia nagneky izy fa nefa mbola hatram'izao mbola tsy tafavery dokotera io. Ary faharoa magnaraka an'izany nahazo dokotera mpandidy ahay nandalo tagny niserana fotsiny dia zao sy hita ambany naiza nazy ambany dokotera mpandidy io ka miangavy aminareo fazaka mikasiky dokotera fa tena mizaly vahoaka Midongy Sud amin'ny resaky dokotera sotra tompoko. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola tsy misy fandraisana andraikitra mazava avy amin'ny fanjakana taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza intelo mifanesy tany amin'ny distrikany Bealana mijaly tanteraka amin'izao fotoana izao ny vahoaka amin'io distrika io. Falampanazavana. Taorian'ny fandalovan'ireny andro ratsy cyclone telo mifanesy dia mampafantatra izay fa potika tanteraka ny lalan'ny distrikin'ny Bealana, Antsoy, Bealana, Ambatoria. Amin'izao fotoana iresantsika zao dia efa 2 herinandro tsy mandeha ny Jirama. Tsy mandeha ny Jirama satria tsy misy solika tavela ao amin'ny lalantapaka izany hoe misy fiotsahan'ny tany sy vatobe eo anelanelan'ny lalana Antsoy, Bealana. Ka mijaly ny vahoakan'ny Bealana tsisy jiro hatramin'izao mandritran'izay 2 herinandro zay. Ankoatran'izay eo amin'ny fivezivezen'ny ponina dia indroa mifindra fiara zay vao tonga Antsoy miakatra ny sarandalana. Amin'izao dia misy fiara camion mpitatitra 30 tavela ao amin'ny lalana eo amin'ny lalantapaka ka 2 aligny ariary ny vidiny litre ny essence any amin'ny distrikiny Bealana ary fampitadiavana zay vao mahita. Ankoatran'ny efa nentin'ny filohan'ny fikambanana fiarahamonim-pirenena avy any amin'ny faritra Diana Razafindrazaka Fleuris nandritra ny fandaharana manokana teto amin'ny Kolo TV tamin'ny Zoma teo ary amin'ny talata tolakandro fa 17 Martsa ho avy izao amin'ny 2 ora ny famerenana dia mbola nanampy fanazavana ny zavatra iainan'ny mponina ao amin'ny tsiranana an-tampon-tanàna taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza intelo mifanesy ny tenany. Fanampanazavana. Ny rano misy tokantan'olona 10 jours 15 jours tsy manana rano ary mbola tsy fantatra exactement hoe ovina ho tonga ny famatsiny rano ny Jirama. Elatra fa zavatra fa mahavelona miatra mena misy dia hoe tsy maintsy mitondra tsy maintsy mitady ny rano. Asa mba ho averin'ny Jirama ny dépense-n'ilay olona izay mitatitra rano ahisaka tokantan'olona reo fatana napetraka. Ny faharoa ny légumes ny voalaza tamin'ny émission spéciale dia hoe 25 000 francs kilo ny voatabia amin'izao dia 40 000 francs. Ny carotte 35 000 francs. Ny gaz efa tsy misy tsony ny gaz bouteille à gaz efa tsy misy tsony raha ny Diego. Angamba hiakatra plus de 65 000 ariary raha ho tonga. Ny mampitohy ny Diego amin'ny Ambanja minimum 350 000 anoany. Zay zavatra izay tena miakatra amin'ny kitapom-bolan'olona. Ny karama tsy miakatra, ny vidin-javatra miakatra, ny pénurie misy. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia tsy mbola fantatra mazava hatreto ny antony fipoahana ny seho tetsy amin'ny foben'ny HVM ny sabotsy lasa teo raha ny fanazavana azo anio zay ataony teo anivon'ny BC nisy ny fahampitehana sy olona naratra nandritra izany fanadina. Olona iray no naratra, fiara sy moto iray nandalo ny vaky fitaratra. Potika ihany koa ny varavarana ambany sy ny varavarankely ambony miisa 2 tao amin'ny foibeny antoko HVM. Ireo ny vokatr'ilay fipoahana ny seho tetsy-tanimena raha ny fanazavana azo teo anivon'ny borigady misana ny Antelokapevava. Nambaran'izy ireo ihany koa fa olona 2 ny fantatra fa nanipy ilay engin explosif avy any ambadiky ny trano ka nahatonga ny fipoahana ary tafatsoaka. Tahaka ny tranga mahazatra eto amintsika, mitohy ny fanadadiana mikasika ity tranga ity. Mipetraka ny fanontaniana manoloana ny raharaha, hiazakazaka ve ny fanadadiana satria ny antokony mpitondra no voakasika sa hitarazoka tahaka ny fanadadiana ireo raharaha mafana hafa eto amin'ny firenena ihany?
raha ny vaovao voaray izao takariva izao dia nisy niavany filoham-pirenena Zuma 13 martsa teo ihany koa ny didim-panjakana nendry ireo mpikambana eo anivon'ny HCDDED rehefa nandrasana nandritra ny taona maro izany ny 9 aprily ho avy izao no anaovana notification ny didim-panjakana io mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao maro ihany koa izao fihetsiky ny fitondrana izao volana vitsy tsy ataperan'ny fiam-potoana iasany efa manomboka mahita ve ny mpitondra fa tsy maro toerana sy tsy manana ny maro anisa intsony izy ireo ao Tsimbazaza ka miezaka ny anaraka amin'izay ny ara-dalàna midika ve izao fa hitsangana tsy ho ela ihany koa ny Cour de justice satria fananganana ny HCDDED no any sisa nandrasana mbola tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao Cool TV FM no ny Antsipriany izay. Nanohizatsika ny vaovao dia eo amin'ny fitantanam-bola mpanjakana mbola sarotra ny sy ny fifandanjana eo amin'ny vola miditra sy vola mivoaka amin'ny fanjakana raha nambaran'ny Pahay Toekarena iray Antony ambany tany fandoavan-ketra eto amintsika Miramanitra. Tsy mbola misy ny fahaleovantena ara-bolan'ny fanjakana raha ny eto Madagasikara no jerena araka ny nambaran'ny Pahay Toekarena iray Antony. Tsy mitovy ny vola miditra sy ny vola mivoaka ao anatin'ny teto-bolam-panjakana. Vokatry io tranga io, tsy maintsy misy ny fitatiavana loharam-bola ny ivelany na ny famatsiam-bola izany hoe fitrosana. Mbola olana ihany koa anefa ny fahazoana izay famatsiana izay raha toa ka tsy mahafeno ireo fipetra-takiana ny firenena iray. Hatreto, mbola miaina anatin'ny trosa ny fanjakana malagasy. Ya, tsika aloha zany mbola mitrosa satria ny dépense publique zany dia mihoatra lavitra ny recette publique. Amin'ny loi de finances 2018 zao ny dépense eo amin'ny 7 000 milliards d'ariary eo. Nefa ny recette azo ny fanjakana eo amin'ny 6 000 milliards d'ariary. Zany hoe tsy maintsy mila milliards d'ariary antsika. Ka zay no mahatonga antsika hoe mila mitrosa mba ahafahantsika manao dépense d'investissement surtout zany. Na izany aza nefa misy ihany ireo vahaolana azon'ny fanjakana raisina mba hampihena ny fitadiavana famatsiam-bola ny ivelany. Zany ny fanjakana tsy maintsy manao dépense publique zany. Zany hoe tsy afaka atao ny mampidina ny dépense. Na ny États-Unis aza manao an'izay, misy dette publique, misy déficit budgétaire be dia be ny donc na reny firenena européenne reny mandany vola be zareo. Dia ny afaka atao zany mba ahafahana hoe tsy hisian'ny déficit budgétaire dia atao zany dia hahatsara ny recette budgétaire. Zany hoe entana ny entreprise mba andoa hetra sy habatsirana sy namany zany rehefa raha reny. Dia atao koa zany dia atonga hoe ny dépense atao mba tsy ho dépense tsy hamokatra fa dépense d'investissement izay hisy impactany be économie fa io zany mety hatsara ihany. Ny fisian'ny fifandanjana eo amin'ny vola miditra sy mivoaka amin'ny teto-bolam-panjakana no antoko ny fandrosoana ara-toekaren'ny firenena iray. Raha ny zava-misy anefa mbola lavitrezaka izany ho an'ny Madagasikara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy io maraina io ary haritra 2 andro raha tsy ahivina ny fivorim-be nasionaly ho an'ny toekaren'ny Madagasikara. Feonambe natao hitadiavana vahaolana maharitra manoloana ireo olana ara-toekarena misy eto amintsika. Mbola tsy miasa kosa ireo fiarabe mitatitra entana miala eo amin'ny Seranatsambo-ny Toamasina Goavana. Ny fatiantoka teraka izany ho an'ireo mpandraraha ara-toekarena sy ireo mpitatitra vezora valy. Mitohana ny fifamoivoizana eo amin'ireo fiarabe mpitatitra entana ao amin'ny Seranatsambo-ny Toamasina. Mitsoka manaraka izay ihany koa ny toekarena rehefa manomboka ny fitarainana amin'ny tsy fahampiana entana amin'ny faritra samihafa raha ny angom-baovao ny tanterahana. Mpandraraha ara-toekarena maro no efa naneho ny fitarainana manoloana ny fitarazoany ny fifamezivezena sy ny famondrana entana ao Toamasina. Isan'izany ny GEFP izay namotsitra mpanjifa vaventy raha ny fantatra noho io anton'io, ny fivim-pamaha sy ny maro hafa. Mahatratra amin'ny herinandro na mihoatra ny faharetan'ny dingana amoahana kontenera iray ao amin'ny fahadiseranana raha ny fanazavana. Efa nisy ihany koa ny vahaolana vonjomaika noraisina ny toerana hamerenana amin'ny laoniny, ny fivezivezen'ireo fiarabe mpitantitra entana ireo sy ny fanamaivana ny famoahana entana ao amin'ny fahadiseranana na ny procédure accélérée de dédouanement. Teo ny fisokafan'ny varavarambe voalohany 420 amin'ny 420 ora fandrindrana ny fiasana amin'ny faran'ny herinandro. Hatreto anefa raha ho an'ireo mpandraraha ara-toekarena izay nisy nandroso tosi-kevitra fa tokony hifandamina ary hiasa 420 amin'ny 420 ora ny sampam-pandraraha samihafa ao anivon'ny Seranatsambo
dia tsy namaolana ny fandraisana ireo fepetra ireo sy ny fivorian'ny ministeran'ny fitaterana niaraka tamin'ireo mpandraraha miasa amin'ny Seranatsambony Tomasina ny 12 Martsa lasa teo. Ny 2020 sy ny 17 Aprily avy izao izindray ny fifampidiniana itadiavam-baolana manoloana ny tsy firindra ny fomba fiasa ao amin'ity Seranatsambony ity. Fanjakana, mpiasan'ny faditseranana, mpandrarara toe-karena, mpitantana sy mpandrindra ny kontener samy tokony hanatevina ny ezaka manoloana ity raharaha ity. Ireo mpisehatra rehetra ialana amin'ny fihitsoan'ny toe-karena ankapobeny eto amin'ny firenena. Seranatsambony Tomasina izay miantoka ny 200 ny fivezivezena entana manerana ny nosy fa ihany koa eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Fotoana ny dokavarotra isika izao aorinan'ny dokavarotra no entantsika ireo tolotra omeny toeram-pampianarana ISCAM ho an'ireo efa amperinasa eo akoa ny tolotra ny Access Bank Madagasikara ary ny fambolekazo izay tanteran'ny orinasa Galana sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehefa Flash chez Telmar. Bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur votre smartphone préféré. Avec son écran ultra résistant, le Telma Titan est maintenant à 259 000 arrières. Promo Flash valable du 23 mars au 2 avril. Rendez-vous en Telma Shop. Atultini GM Production Wansika, faites mettre en terre. Le 2 avril 2018, Omni Coliseum. Yaranami Jerry Marcos. La Claudia, Big MG, Joseph MC, Melky, Pressio, Elodie, Ninja, Simona Valère, Jeff Okolo, Smaven, Artist Guest, Stan Ross, Nancy, Eddie Mavurube, Swingman, Paneta, Tukik, Mama Sauce, Machir Naka, Nivava, Diamivo, Amni Fitura Marina. Sponsor officiel, PHB, Partenaire, Cogelec, Partenaire Média, Cool TV. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart Up. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. La vache qui rit sady matsiro no mampazoto homana ho fafinaretan'ny ankohonanao misy calcium sy vitamine ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit tontolo andro feno hasambarana. Fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olon'ireo ny mioga ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika formation continue diplômante io indray no atolotry ny toeram-pampianarana ISCAM ho an'ireo efa amperinasa ka hanamafy indray ny fahaizana. Tombony maro ihany koa no azon'ireo mpianatra amin'ity fiofanana ity raha ny fanazavana azo Mikael Armano. Diplôme d'études supérieures na ny bac plus 2, diplôme d'études supérieures approfondies na ny bac plus 3 sy ny diplôme d'études professionnelles approfondies na ny bac plus 4. Ireo no mari-pahaizana omen'ny toeram-pampianarana ISCAM ho an'ireo izay efa amperinasa. Maharitra 10 volana ny fianarana ary tombony maro no azo amin'izany raha ny fanazavana. Ireo diplôme ireo dia ahafahanareo développer management et développement d'entreprise. Une option, j'ai proposé de marketing communication, na comptabilité et finance.
Amin'ny 12 avril manaraka izao misy test d'entrée raha ohatra ianao ka tahitsaba fahaizana ka hiditra atao amin'ny toeram-pianarana. Ny olona an-kendrena manokana dia tsy iza fa ny olona efa perinasa ka maniry hiverina hiasa. Mana 2 ans d'expérience ianao ka te hanohy hianatra tonga avy aty aminay fa ampianarana. Ny ora fianarana dia amin'ny 5 sasany ariva ka hatramin'ny 4 alina ary ny indraindray tsy indraindray moa zany matetika be amin'ny sabotsy manomboka amin'ny fitsasany maraina ka hatramin'ny 12. Fanamafisana ny fahaizana amin'ny tontolon'ny asa fanitarana izany no antony goavana nanosika ireo mpiasa hanao ity fianarana ity ho hiatrany izy ireo. Efa tafiditra ao anatin'ny sehatra ny asa izany dia mila manamafy sy ny fahaizana dia izay no nahatonga anahy koa hoe nanohy an'ilay fianarana atao amin'ny SCAM satria ilaiko ilay formation amin'ny asako andavanandro. Mety be mihitsy satria amin'ilay hoe izay professionnel dia ilay atoandro miasa foana dia amin'ny hariva mety ilay horaire hoe miditra amin'ny 5 sasany mirava amin'ny 4 dia tsy voahelingelina mihitsy izany ny fianarana sy ny asa amin'izay. Ny ataoko izao management de développement d'entreprise. Izany hoe resaka gestion, resaka management rehetra ilainao amin'ny asako dia mifanaraka amin'izay formation izay. Tena misy tombony be da be satria SCAM mamaly an'ilay ao amin'ny tontolon'ny asa. Raha ohatra ka hiditra ao amin'ny ambonimbony kokoa dia hatramin'ny anaraka tato izany dia efa nahazo na tsy mbola vita koa raha fianarana dia efa nahazo promotion sady atao amin'ny toeram-piasana. Tena efa nivelatra be mihitsy, be da be ny zavatra azo. Eo amin'ny lafiny rehetrarehetra indrindra fa amin'ny hoe amin'ny resaka management. Izany mbola tontolo hafa mihitsy tsy mbola niainanay izany fa tato amin'ny SCAM izay roa taona tsy nianatra tato. Dia tena be da be, tena zavatra vaovao be mbola tsy fahita mihitsy. Amin'ny 12 aprily izao kosa ny fidirana manaraka ho an'ireo izay maniry ny hianatra amin'ity fampiofanana ity ao amin'ny SCAM. Ho an'ireo izay liana dia misy ny laharana antsoa an-tarby 02022 224 88 na ny 02022 256 27 na mijery izany amin'ny pejy internet www.iscam.mg. Nanatanteraka fambolem-kazo ny sabotsy teo ny fianakaviam-ben'ny Galana sy ireo mpiara-miasa amin'ny tao Antsiranala Moramanga. L'arbre pour demain izay no lohahevitra ny safidiana izy ireo tamin'ity fambolem-kazo ity. Albertin Ramialarivo. Mpiasa manodidina ny 2 arivo teo no eo no niara-nonanam-boly azo tety Antsiranala Moramanga no tarihin'ny tale generalin'ny orinasa Galana niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka aminy. Antony nanaovana izao fambolem-kazo izao ny fahatsapana fa miasimba ny tontolo iainana indrindra eto amin'ny distriktan'ny Moramanga. Ce qui m'a plu dans ce projet, tsy mandany vola betsaka vao afaka mamboly azo. Anisan'ny tiako tamin'ity tetikasa ity izany. Sambany tokoa ny Galana vao nanao toy izao. Tsy hijanona treo anefa fa mbola hitohy any amin'ny toerana hafa ahafahana mamboly azo tahaka an'izao ihany koa. Il est utile de pratiquer ce genre d'activité. Veromanitra, ravitsara, vetiver sy ny maro hafa ireo no nambolenizy ireo. Isy ny fanodinana ireo vokatra ireo toy ny ravitsara ho lasa menaka ka lasa loharam-bola ho an'ireo vondron'olona ao anatin'ity fikambanana miaro ity faritra ity ho hiatrany ny tale generalin'ny Galana. Et ça va permettre à des populations locales de tirer un revenu pérenne de cette opération. Izahay no mamboly fa ireo mponina kosa no mikarakara sy mitrandraka izany mba ahafahan'izy ireo mampivoatra ny fiainany. Ahazo vola mitetina 2 etsy eo isam-bolana ireo fianakaviana izay mikarakara ireo hazo ireo. Vont retirer un revenu mensuel de l'ordre de 180 à 200 000 ariary par mois. Toerana anisan'ny efa atao-ndindomindoza noho ny doro-tanety ity eto Tsiranala ity hoy ireo teknisianina. Nanomboka tamin'ny 1.10 ora ny fambolem-kazo naharitra adiny 2 teo eo ary nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo izany. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia totosan'ny sabotsy teo ny lalao izay niona ny Barian'i Madagasikara sy ny ekipan'ny Kosovo. Lavo tamin'ny isa ray no ohatra ny ekipa pirenena malagasy Henri Florian. Bon entame les gars. Encore. Allez. Lavo tamin'ny isa tokana ray no tsy misy nanoloana ny ekipan'ny Kosovo ny Barian'i de Madagasikara. Andritra ny feonan'ny rotonta natao ny asabotsy lasa teo
tao amin'ny kianjany Francoville Paris. Baolina tokana izay nampidiriny Zegrova teo amin'ny minitra faha 27 tamin'ny alalan'ny Daka Mandrivovo teny amin'ny 5.30 metatra izay tsy azony Melvin mpianatra Toby malagasy. Anisan'ny animba ny toetrany mpilalao Barria de Madagascar ihany koa ka nampiovany Andry Dalao ny penalty za tsy maty ny Zotsara teo amin'ny minitra faha 4.30 raha voafingana tao anatin'ny surface de réparation Ivov Paulin. Nidona tamin'ny Tsatoby mantsy ny Daka ny Zotsara tao anatin'io penalty io. Sahirana tanteraka i Barria rehefa nampiditra joker ny ekipan'ny Kosovo, anisan'izany ny Rishika sy Rielba. Totoafo ny fanafiana ka nivoaka sempotra ny ekipa malagasy. Na teo aza izany nanjaka tanteraka Ivov Paulin ka nikorotaniny sy nosahirany ny ekipan'ny Kosovo. Ity no faharesena voalohany ho an'ny mpanazatra ekipam-pirenena malagasy Nicolas Dupuis hatramin'izay nitondrany ny ekipam-pirenena malagasy Barria ny Madagasikara izay. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manomboka androany fifidianana izay maharitra 3 andro ifidianana ny filoha hitantana any Egypte. Tsy misy intsony surprise andrasana ho an'ny mpifidy amin'ity fifidianana ity fanadino amin'ny sariny France 24. Manomboka tonga tsikelikely ireo mpifidy any amin'ny birao mpifidianana. Miafeno tsikelikely ihany koa ny fiara fitateram-bahoaka ahitana ireo mpifidy mamonjy izany toerana izany. Mandray an-tanana ny fetandrona ny filaminana amin'ny birao mpifidianana manerana any Egypte ny tafika any an-toerana. Noho ny siny ny fanafiana niatra tamin'ny lehiben'ny polisy tany Alexandrie 2 andro lasa izay no antony fanamafisana ny fandriampahalemana io. Manodidina ny 10 tapitrisa no voasoratra anarana amin'ny lisitry mpifidy any an-toerana. Andrasany maro amin'ny fifidianana io ny famerenany indray ny kandida Abdel Fattah al-Sisi amin'ny toerany. Kandida izay mbola tsy hita teo amin'ny sehatry ny politika tany an-toerana no any mifanandrina aminy. Moussa Mustafa Moussa, mpanaradian'ny filoha teo aloha ihany io nrotsaka ho kandida io ary anome endrika demokratika ny fifidianana ihany no tanjona amin'izany. Nanoana ny kandida Abdel Fattah al-Sisi hatrany ny tenany nandritra ny fampelezakevitra nataony ary tamin'ny ora farany vao nametraka ny firotsahany ofidina. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadana tamin'ity alina ity mbola naovan'ny gouvernementa amboletra mpandalovana olona ninona eny amin'ny anteny mera-pirenena hatrany ilay lalàna momba ny Z2S. Manomboka ny fandiniana ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana solombavambaoaka eny anivon'ny anteny mera-pirenena. Isan'ireo miteraka adihevitra ihany koa nandiny-dalàna vitsivitsy ao amin'ny volavolan-dalàna io. Ary farany mody nahazo famatsim-bola mitetina 5.10 tapitrisa ariary isaky ny commune avy any amin'ny banky iraisam-pirenena ampiasaina ao anatin'ny efataona ny fanjakana malagasy mampanahy ny mpanara-baovao ny fahasahin'ny mpamatsy-vola iraisam-pirenena miditra amin'ny fanampiana sy ny famatsim-bola amin'izao 10 volana mialohan'ny fifidianana izao. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankatrany ianao nanaraka izany soafa tsara donto. La vache qui rit. Nanolotra anao teo ny vaovao. Tontolo andro feno hasambarana. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers de... Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tiré faumbiazan. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.